Ny epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko voalohany. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlon'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Ampitomboina ho anareo anieny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panay araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso asika, ilay niantso atsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahiny amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afanandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao no ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panay araka n'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hanananareo izany zavatra izany, sady hanananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba, ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany voalohany izy. Ary amin'izany dia mazoto kokoa ry rahalahy, ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo, dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, izay an' Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa azoto mandrakariva hampatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza ka efa naorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa eo aminareo. Fa raha mbola eto amin'ity tranolay ity aho dia ataoko fa mety ny ampifoanareo amin'ny fampatsiarovana anareo. Satria fantatro fa ho avy tampoka ny hanesorana ny tranolaiko, dia toy ny nasehon'i Jesosy Kristy Tompontsika tamiko koa. Ary dia ataoko izay zakako mba hisy ahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Fa tsy nanaraka izay anganongano no foron'ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. Ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarikandro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Ny epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko faharoa. Efa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely, ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany ao aminareo, izay ahatonga mangingina saindiso, mahavery ary andany tompo izay nividy azy aza ka ahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no anaraka ny fijejoejony,
ka ireny no itenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny afatratry ny fitiavany harena no anaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Efa ela izay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezany. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fonina nota fa noroahiny ho any amin'ny elo ka natolony ho ao an-davaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana. Ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy fa namonjy an'i Noa, mpitory ny fahamarinana sy ireo fito, fonina tonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao. Ary raha nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noelohy ny oravana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy ato aoriana. Fa Lota marina, izay ory dia ory noho ny fijejojejoan'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka. Fa izany lehilahy marina izany, raha nitoetra teo aminy dia nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro noho ny nahitany sy ny nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fankapanahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa izay mandeha araky ny fitarihan'ny nofo, ila zava-mahaloto ka manamavy ny manana fahalehibiazana. Ireo efa olona saisay, mitombo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza, izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery, tsy mitondra fiampangana hitenenan-dratsy azy eo anatrehan'ny Tompo. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany, tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-manan'aina fotsiny ihany izay teraka ho fisambotra sy ho famono, dia haringana tokoa amin'ny fahalotony. Ary arahany ratsy ho valin'ny faharatsiana izy. Ataony ho zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fy, ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fy eo amin'ny fanasam-pifankatiavany, ary miara-mihinana aminareo. Manana maso feno fitsangatsangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary mampaharatra ny fony amin'ny afatratry ny fitiavany harena, dia zanaky ny fanozonana izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivilina naraka ny lalan'ny Balama, zanaky Beora, izay tia ny tambony tsy fahamarinana. Nefa voanatra izy noho ny fahotany. Ny boriky mona efa nanao feon'olona ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany. Ireo efa loharano ritra, zavona entin'ny tafio-drivotra ka efa nitehirizina ho azy ny fahamaintisany maizina. Fa mandoka fatratra ny zava-poana ireo, ka ny filan'ny nofo dia ny fijejojejoana no entiny mamitaka ny olona izay saiky afaka tsy ho namany velona eo amin'ny fahadosoana intsony. Fahafahana no ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalotoana, efa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotoana izao tontolo izao, noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy, nefa voasingotra izany indray ka resy, ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana, toy izay hiala amin'ny didimasina natolotra azy rehefa nahalala izany izy. Efa miatramina ny ohabolana marina hoe ny amboa miverina indray amin'ny lohany, ary ny kisoa vavy efa nisasa dia mihosopotaka indray. Ny epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko fahatelo. Ry malala, ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny, ka izy roa dia samy entiko mampifony sainareo madio amin'ny fampatsiarovana, mba hatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny Tompo sady mpamonjy izay nety ny apôstôly ny raina ho aty aminareo. Efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny filany, ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay no dian-drazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny,
hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa minijamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray aloha izao no aoka tsy ho adininareo. Ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataony sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy izay asa eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hiavian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahavelona ny lanitra ary andory sy ampihepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika, araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, efa mazotoa mba ho hita tsy manantsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny Tompontsika dia ekeo famonjena, tahaka ny voasoratra Paoly raha ilay malalantsika taminareo koa, araka ny fahendrena nomena azy. Tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo efa misy zavatra sarim-patarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala, dia tandremo, fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay efa niorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy. Ho azy aneny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen.